Miarabantsika tsirairay avy-indray amin'ity sabata maraina fa 11 volana desambra ity ary manona fahasoavan'ny tompo hatrany ho antsika tsirairay avy izay manaraka izao fandaran'izao alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakizika. Ny Andriamanitra tsara ny izin-danitra mbola velom-pisaorana anao izay mbola nomenao an'izao andro izao indray ahafahana mandika ny teninao, misaotra izay mamelombelona anay ary manomana zavatra tsara ho anay mandrakariva. Tompo ampianaro izahay mba hahay hankasitraka ihany koa ireo soratra nomenao anay ary koa hatsiaro any amin'ny lasa fa ny tantananay ianao ary mbola hitantana amin'io avy aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinaintsika androany dia manao hoe Mesia. Nalaina amin'ny Jaona toko voalohany andiny faha-telopolo manao hoe izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy avy ao aoriako izay efa tonga eo alohako satria talohako izy. Amen. Zanak'olona prahavavy i Jesosy Jaona mpanao batisa. Ary misy fifandraisana hety ny toe-javatra nitranga tamin'ny nahaterahany nefa tsy dia nifampikasoka amin'ny vantana izy mirahalahy. Tany Nazareta any Galilea no nandanian'i Jesosy ny fiainany. Ny an'i Jaona kosa tany amin'ny efitry Jodia. Samy hafa tanteraka izany ny tontolo iainan'izy ireo ka samy nanana ny fiainany manokana izy sady tsy mifanerasera mihitsy. Ny fitondran'Andriamanitra no nandahatra an'izany. Tsy misy antony nazahoana ny hampanga fa niara-nioty izy ireo hifanohana eo amin'ny zava-kendreny. Fantatry Jaona ireo toe-javatra nanamarika ny tantara nahaterahan'i Jesosy. Efa reniny koa ny momba ny nandehanany tany Jerosalema tamin'ny fahazazany sy izay nitranga tao amin'ny sekolin'ny raby. Fantany momba ny fiainany izay tsy misy fahotana ary nino azo Mesia mihitsy izy. Nefa tsy nanana antoka azo tsapahi-tanana ny amin'izany izy. Nahatonga fisalasalana ny amin'ny maha-Mesia azy na tsy ny janonan'i Jesosy nandritra ny taona marobe toy izany tao amin'ny takotakona ka tsy nanomezan'ny porofo manokana momba ny hiraka nampanaovina azy. Na dia izany aza dia niandry tamin'ny mpinoana i Jaona mpanao batisa. Nino izy mantsy fa hazava ny zavatra rehefa tonga ny fotoana nitendren'Andriamanitra. Rehefa tonga Jesosy mba hatao batisa dia hitany Jaona teo aminy ny fahadiovan'ny toetra mampanahy izay tsy mbola tsikariny na oviana teo amin'ny olona. Na dia ny rivotry ny fanatrehany aza dia masina sady miteraka fanajana. Teo amin'ireo vahoaka marobe izay nitangorona manodidina azy teo amin'ny amoron'i Jordana dia efa nandrenesan'i Jaona tantara milaza heloka be vava mahatsiravina dia mahatsiravina sy niaonany tamin'ny fanahy izay nilofoka teo ambanin'ny tamavesatry ny fahotana izay tsy tambo isaina. Fa tsy mbola nisy kosa ny fandray tamin'ny olona izay hita miaina araka an'Andriamanitra tahaka an'izay hita miaraka amin'ny Kristy. Izany rehetra izany dia nifandrindra tamin'izay fanambara tamin'i Jaona mikasika ny fangatan'i Jesosy ataon'ny mpanota ahoana ny hanao batisa n'ilay tsy nanota ary ahoana ilay tsy mila fibebahana akory no tsy maintsy hanaraka fomba mpivavahana ka ho diovina. Raha fitinina ny mofinainantsika androany dia hitantsika amin'izany dia nanana faharetina tokoa i Jaona mpanao batisa ary manana ny fotoanany koa voatendrin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Fantaro ihany koa fa manana ny fotoana voatendriny Andriamanitra ny amiko sy ny aminao ary mijery ny zava-misy rehetra izy fantany ny mahazo antsika kanefa ny riny dia ninoantsika hatramin'ny farany na mety ho anaty fahanginana izany na tsy ahitantsika hoe porofony zavatra mivaingana amin'ny zavatra angatantsika sy inoantsika dia tsarovy minoatra any fa Andriamanitra dia tiantsika ary miay antsika amin'ny fahafenony. Dia mba ao aminao tokoa izy nytian'izany amin'ity maraina ity mahazahoa hery ary mandehana amin'ny mpinoana. Vavakisika. Raha ny mahalala tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny izany teninao izay nomenao anay io izany.
misaotra tompo izay manome fahalalana anay ary koa mampazava ny fomba fisainanay ho amin'ny fifantohana aminao mandrakariva. Tompo, miteza ianao hiasa, ampo hiasa ao aminay mandrakariva ary hanavaonay ho amin'ny fanoloran-tena mendrika anao hatrany izay. Anaran'i Jesosy. Amen. Sai